Araka ny baiko nomeny General Andriamavaly Girard, sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, dia tsy maintsy manaja ny zon'olombelona ny zandary mandritra ny fanatanterany asany rehetra, na inona iraka azony ary na aiza toerana anaovana izany iraka izany. Ka noho ny fahatsapany Croix Rouge International miandraikitra ny atao amin'ny faritra Oceana Indiana, ny asa mivaingana efa vita sy ny fahavononana tanteraka naseho ny gendarmerie malagasy amin'ny fanajana ny zon'olombelona nandritra ny fijidiana anarana tombanezaka izay nataon'izy ireo teto amintsika volana vitsy lasa izay, dia nanasa tompon'andraikitra iray anatriky ny fivoriana miompana amin'izany izy ireo. Io fivoriana io dia hotanterahina ny Genève Suisse ao amin'ny foibeny firenena mikambana ny 30 Novambra sy ny voalohan'ny volana Desambra 2024 avy izao. Ny generaly Andriamanana Solofinirina Maherozo taleny serasera sy ny fifandraisana amin'ny anivelany ao amin'ny sekretera mpanjakana sady misana ny fandrindrana ny fampiarana ny fanajana ny zon'olombelona eo anivon'ny gendarmerie pirenena no anatrika izany fivoriana izany. Manamafy ny gendarmerie fa mitohatra andreo ezaka maro lafy ampiarana ny fanajana ny zon'olombelona ao amin'ny arisy hatrany ny fanaramaso entitra.